Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Rehefa tapitra ny tontolo andronao anankiray dia aza mizatra miteny hoe tahak'izay, na koa miteny hoe tokony mba izao, na koa hoe raha mba izao moa. Raha azonao atao dia izao soroana ny miteny toy izany, fa ny mety indrindra dia aleo miteny hoe soa ihany. Ry namako, mba tsy hanenenanao ary isaky ny maty ny masoandro, dia fantaro avokoa ny vokatra izay safidy sy ny zavatra rehetra nataonao nandritra ny tontolo andro. Andray solesona izay efa vita, aza hiverenana intsony izay tsy nahitana fahombiazana, fa izay nety kosa hiverimbereno sy ahatsara ao hatrany, mba hahatonga anao hiteny mandrakariva hoe soa ihany. Izay ingeny nahatonga ny Davida mpanao salamo milaza hoe soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Salamo 5:1 andiny 2:1. Amen. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Ny namanao Stefan Razafiany, ny mbola faly manolotra indray ny arahaba ho anao ao anatin'izao fandaharana izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny tsisy saraka aminao isam-potoana isam-potoana. Androany dia ny hoe miaino anao sy miahy ary mamonjy anao Jesosy. Andefy tany Egipta ny zanak'Israely nandritry ny fotoana lavabe. Voalazo amin'ny bokin'ny Exodosy 7, andininy 7 sy 9, Exodosy 7, andininy 7 sy 9, ary tahaka ny mahazatra antsika dia amin'ny anaran'i Jesosy avokoa no amakytsika ny toko sy andininy rehetra izay hotononina manaraka. Amin'ny Exodosy 7, andininy 7 sy 9 dia voalaza fa hitan'i Jehova ny fahoriany zanak'Israely, fantany ny alahelony ary henony ny fitarainany, koa dia nidiny izy hamonjy azy. I Mosesy no nirahiny hanatanteraka io famonjena ataon'io, ary ny aniny izy fa omba amin'ny Mosesy ka hanoro an'i Mosesy izay holazainy sy hataony. Izany hoe raha dika dia izao fotsiny ny anjaran'i Mosesy dia nanaiky ho fitaovana fotsiny teo am-pelatanan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra no anatanteraka ny famonjena ny zanak'Israely, dia mila olona izy atao fitaovana. Ka raha manaiky Mosesy dia izy zany ilay fitaovana, ary satria nanaiky Mosesy dia izy nataon'Andriamanitra fitaovana. Fa Jehova efa nahita ny fahoriany, nahafantatra ny alahelony, naheno ny fitarainan'ny zanak'Israely, ka dia naniraka ny Mosesy izy mba ho fanatanterana ny famonjena. Dia mbola omeny any Mosesy koa izay olazainy sy izay ataony ny tanterahany Jehova tamin'ny fotoana rehetra nahatany anefitra ny zanak'Israely. Io fampanantenana nataony tamin'ny Mosesy io, tsy nitsahatra izy nilaza tamin'ny Mosesy izay holazainy sy izay hataony. Eny, fa na dia izay mandany teniny sy maniratsira nianatra ataony aza ka miverina sy mitahina aminy indray avy eo, dia miaino izy ary mamonjy azy araka izay voalaza amin'ny andininy 2:10 hatramin'ny 4:10
ao amin'ny salamo 7. Hitantsika fa na de nanda aza ny zanak'Israely na de naniratsira de mbola namindra fofon'Andriamanitra rehefa niverina ireo de namonjy azy izy. Nampananten'Andriamanitra fa omba ny Mosesy ary de nitanterahiny tamin'ny fotoana rehetra izany nanindra ny nitondrany zanak'Israely tany Enefitra. Jesosy io Andriamanitra nampanantena fa hiaraka amin'ny Mosesy io. Averiko indray. Jesosy io Andriamanitra nampanantena fa homba sy hiaraka amin'ny Mosesy io. Izy no nasehon'ilay andraona nanome alokaloka ho an'ny zanak'Israely tany Enefitra mba ho fialofana ho azy ireo amin'ny ainandro migaigaina amin'ny etoandro. Mbola i Jesosy ihany koa no ilay andriafo nanome fahazavana ho azy ireo sy ny tsilo ny diany rehefa alina ny andro. Mbola Jesosy ihany koa no ilay loha rano ny boiboika avy ao amin'ny vatolampy mba hanala ny etaetany tany Enefitra izay nivakivakiny. Ary de mbola i Jesosy ihany koa no nasehon'ilay mofo avy any an-danitra nomena ny zanak'Israely mba tsy hahafatany no sary azy ireo. Mbola maro samihafa akoatra ireo ny fomba nanehoan'i Jesosy fa teo anilany Mosesy foana izy. Nanitry ny fiainany manontolo ary tsy nandao azy izy fa nitoetra ho mahatoky tamin'ny teny fampanantenana izay nataony. Eny fa na de nisy aza fotoana na kely finoanan'ny Mosesy ka nieverany fa nandao azy Jesosy ireny fotoana ireny koa de no milaza amiko sy aminao fa olona tahaka anao ihany ny Mosesy. Koa na de tsy nahatoky aza izy na de tsy nahatoky aza ianao de mbola mahatoky ihany Andriamanitra na Jesosy fa tsy mahazo manda ny tenany. Timoty 2:7 no misy izany. Toy izao ny fomba ilazan'ny Baiboly amin'ny dikateny iombonana na Baiboly Diem itoko sy andininy io. Raha mivadika aminy ianao, izy dia mahatoky hatrany satria tsy afaka mandany tenany. Izao no engagement manetriketrika ataony aminao ao amin'ny Isaia 4:2. Isaia 4:2. Engagement no ilazako azy satria tsy hitako izay andikana azy mazava amin'ny teny malagasy. Engagement teny omena na fianianana manao hoe izaho tompo izay mpanao anao ka namorona anao hatrany am-boka sy manampy anao no indro milaza aminao hoe aza matahotra. Tahaka ny nanatanterahany engagement nataony tamin'ny Mosesy hatramin'ny farany. Eny fa na de nisy fotoana nampalemy any Mosesy aza de hoy izy aminao koa androany manao hoe aza matahotra. Fa toy izany koa no hitoerako ho mahatoky amin'ny engagement nataoko taminao raha mbola voatany ikibony reninao fony tsy mbola ahary azy ianao satria samy navotako tamin'ny rako avokoa na i Mosesy na ianao. Ary satria anao izany aminao izy dia ty misy toky omeny ianao ao amin'ny Salamo 1:9, 5:20 sy 6:20. Salamo 1:9, 5:20 dika teny ombonana amakiko azy ndraiky eto. Raha miantso vonjy amiko izy de ho valiko, raha azo pahorina izy de ho eo anilany aho. Hafahako izy sy omeko voninahitra, hatako ela velona tokoa izy ary nehoako ny famonjeko. Ry mpiaino namako, mamy tena mamy ny toko omeny ny tompony ny fahefana rehetra ho azy sy ho anao. Tsy olombelona tahaka asy ianao akory, Jesosy, ka hanenina na andainga sy hivadika amin'ny tokony omeny. Fa ifikiro izany toko omeny ianao izany. Fa raha miantso vonjy aminy ianao dia amaly ianao izy. Raha azo pahorina ianao dia ho eo anilanao izy. Ary tsy izany ihany, fa nampanantenako izy fa hanafaka anao amin'izay mahatery ianao ka nome voninahitra anao sy fahaelevelona anao, ahazony mampiseho fa ny famonjeny isa-potoana eo amin'ny fiainanao. Zadino,
fa ny amin'ndrany fosy meza ny faelavelonanao dia ny mbola ampisehoany indray famonjena hafa eo amin'ny fiainanao amin'ny ho avy. Farany dia ity ny torohevitra omeny ny baiboly ianao ao amin'ny Salamy 5:20 andininy 2:20. Salamy 5:20 andininy 2:20 manao hoe apetrao amin'ny tompo ny fanahinao na ny entanao fa izy no hanoana anao. Aza misalasala miantso azy fa miandry anao izy ary efa vonina hatramin'ny ela ny vonjy sy ny tohana atolony ho anao dia aza manahy na inona na inona fa mbarao amin'Andriamanitra isak'izay mivavaka ny zavatra ilainao ary angatao amin'ny fofeno fankasitrahana izany hoe misaora sahady rehefa avy nanambara ny mahahory anao taminy ianao fa miainy sy miahy ary mamonjy sy manafaka anao izy. Koa dia mahireza ary fa manana an Jesosy miaino sy mamaly ary manafaka anao sy mamonjy ianao amin'ny fotoana rehetra ianao. Anonika ny lotsika isikivavaka alohan'ny isarahana. Jesosy zoky malala rainay izay any an-danitra amin'ny fatokina sy amin'ny faherezana no nanonona indray ny anaranao indrindra raha maheno izany teny mamy avy aminao izany fa hitanao ny fahoriana rehetra ary maheno ny fitarainana ianao dia tonga ianao hamonjy anay hanome fampaherezanao anay hanafaka anay hanome tombo ny mpiainanao anay mba hisehon'ny voninahitra indray amin'ny ho avy. Sotra tompo fa mahatoky mandrakariva ianao na tsy mahatoky azy izay dia verimbelomy amin'izany teny fampanantenana nomenao izany ny fona isan'ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny Ramatoa Zoelosoa Nirina Honoré teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Dia faly miaraka amintsika mpanaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana amin'ity anio ity. Anio isika araka ny feokira famantarana dia mbola hiaraka amin'ny Ramatoa Zoelosoa Nirina Honoré ihany sika. Mifaly miarabanao izay tompoko tonga soeto amin'ny fandaharana. Faly miarabanao fanja, faly miaraba ny mpiaino AWR rehetra ihany koa ny tenako. Mahakasika ninona indray ary tompoko no manao amin'ny mpiainontsika amin'ity anio ity. Fifaliana ho any hanolotra tsika mpiaino ny fomba fambolena soja amin'izao fotoana izao. Ya, dia inona sy navy ary tompoko ny tsara ho fantatra mahakasika ity fambolena soja ity. Ny voly soja zany dia voly mora hitadiavam-bola ary voly mitondra soa be dia be ho antsika na ho an'ny olona izy io na ho an'ny biby ihany koa satria ny avy amin'ny alalan'ny soja no hanaovana an'ireny provandy izay omena ny biby fiompy isan-karazany ireny. Ya, dia ahoana sy ahoana izany tompoko ny hoe aiza ny faritra mety ahitana ny soja manahoana sy manahoana ny tsara ho fantatra kasika amin'izay. Ny eto Madagasikara aloha izany raha resaka soja ny jerena dia karazany iray ihany no mbola misy eto amintsika dia ny soja maxima na UVF 31 ka ny tena faritra tena mety tsara aminy izany dia ny faritra andrefana fa izy io akory tsy mifidy tany ihany koa izy raha ohatra ka manao ny fambolena ara-boajanahary isika satria efa voalazako tany aloha fa ny fomba fambolena ara-boajanahary izany rehefa manaraka tsara amin'ny fepetra isika
indrindra fa lelalana fototra amin'ny femifambolena iny dia mamokatra foana izy naizanaiza toerana asiantsika azy fa arahana tsara fotsiny hoe ny toetrandro mafana ny kalandrem-pambolena arahantsika tsara. Mety amin'ny tolo izany ny rehefa toetrandro mafana dia ny faritra rehetra eto Madagasikara. Eny tompoko, ny faritra rehetra eto Madagasikara dia mety aminy fa raha ny eto afovoantany izany no asiana resaka manokana dia amin'ny fotoana ny mafanandro kanefa latsakorana satria ny soja dia mila rano. Dia rehefa mamboly azy tompoko manahoana ny faharetany ny vokatra mety ho azo? Ny faharetan'ny voly izany dia eo amin'ny 100 andro ka hatreo amin'ny 500 andro dia ny vokatra mety ho azo eo amin'ny 2 taonina ka hatramin'ny 4 taonina isaky ny hektara eo. Nefa tokony ohatran'izay raha ohatra ka tena mampiasa ny torolalany fambolena ara-boajanahary isika. Dia mba azonao zaraina amin'ny mpiaino ary ve tompoko hoe inona ary le fepetra tsara arahana le torolalana mba hahafahana mahazo an'izay vokatra tsara sy betsak'izay? Voalohany indrindra aloha misy fepetra tsy maintsy arahana amin'ny fambolena soja rehefa tianao ny hahazo vokatra tsara. Voalohany ny hafanana, mitaka hafanana avoavo izy indrindra fa eo amin'ny fitsirina io manodidina ny 30 degré Celsius ka hatramin'ny 12 degré Celsius. Ny hafanana latsaky ny 20 degré Celsius izany dia mampihena ny famelanany sy ny fitsirian'ny voany. Izay izany mikasika ny hafanana. Dia ny toetry ny tany indray dia tany lalonofo, maivana, masaka tsara. Izany hoe manana pH eo amin'ny 9 ka hatreo amin'ny 9 sasany eo izany izy. Dia fanamariana, ny tany sira dia tsy mety ambolena soja, izany hoe tany atao hoe sady tsy aboko izy no tsy masaka no tsikotra ihany koa nefany. Ka ny soja izany dia io tany sira io dia tsy mety aminy mihitsy. Dia manarakarak'izay ny rano. Mila rano betsaka ny voly soja ka izay ny mahatsara azy amin'ny fotoam-pahavaratra izany ny tsara ambolentsika azy. Mahafaty mamoaka amin'ny fitsiriny ny tsy fisian'ny rano. Toy izany ny fitombony sy ny fiariany vo. Rotsakorana mirefy eo amin'ny 500 mm ka hatreo amin'ny 500 mm eo isam-bolana no ilainy mandritra ny fotoam-paniriany. Dia ny hazavana ihany koa dia mila hazavana ny soja. Tsy tsara izany ny ohatra hoe mamboly tsika dia ataontsika ohatra hoe isaky ny 20 cm ny elanelany na isaky ny 30 fa atao isaky ny 40 cm eo izany no elanelany indrindra fa raha tena tsara ny tany masaka tsara ny taninao dia izy dia tena midoroboka be mihitsy raha manirika. Noho izany dia aleo tsy atao mifanety be izany ny fomba fambolenana azy mba ho azo ny hazavana tsara ny fotony tsirairay avy sy ny voaniny rehefa le izy miakatra iny. Dia manahoana sy manahoana indray izany tompoko mikasika ny masomboly? Ny masomboly dia eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 70 kilao isaky ny hektara eo no ambiko ilaina. Mila mifidy karazany izay mifanaraka amin'ny toetany isika. Ahoana moa no ahafantarana izay hoe karazany mifanaraka amin'ny toetany izay? Ka raha ny toetanitsika eto Madagasikara izany aloha niaraka ny fanandramana nataonay dia io le karazana efa ny tena inkteriam-boalohany io ihany le hoe soja maxima UVF 31 io ihany izany no mety amin'ny toetany rehetrarehetra. Dia raha izay izany mikasika ny masomboly manahoana indray ny amin'ny zezika? Tsy sasatra miteny fa ny ranonjezika ho anao mpamboly dia tena ilaina tsy tapaka eo mikaiky ny tanimboly volenao ao satria raha mboly soja izay ianao dia ranonjezika no ilainy 15 andro aorianany nambolena azy. Dia ny fatrany eo amin'ny 10 litatra isaky ny hektara eo ny ranonjezika ilainao. Ka noho izany dia ataovy betsaka izany ny ranonjezika mialohan'ny ambolenao soja raha tianao ny azo vokatra tsara. Le ranona tainao moa izay
misy ranona tainombo, misy ny ranonjezika efa le nampianaritro tatio arindrina le avy amin'ny zordiratsika ao an-dakozia ireny, tsy tokony ariana fa afaka tonga de anaovantsika ranonjezika fa tetehana madinika fotsiny indrindra fa ny hoditra akondro. Ia, raha izay zany mahakasikasika an'izay tompoko a, manahoana indray zany rehefa fantatra hoe nitoetry ny tany, ny toetrandro, ny mila fanana, hazavana, de manahoana indray ny fanomanana ny tany. Mila karakaraina tsara ny tany, asaina lalina tsara ary tsy adino ny hoe miasa ray volana meloha, tsy fahatyantoka ao antsika mihitsy ny mametraka an'le tany volena ray volana meloha. Raha sendraka tany manta ianao a, ka ohatra hoe teanao vola amina hektara maromaro, de efa fazo dolomia sy zezitrombona tonga de ohatra hoe komposta tra izy a, raha komposta ny etaonao de ataovy 10 andro mialohan'ny ambolena le komposta vao afafinao ao, de diovina tsara ny tany a, de avadika ny bainga, de sady potehana tsara de alamina tsara, zay ianao vao mamboly. Rehefa voaomana zany ny tany, de inona indray ny asa atao manaraka? De ny famafazana, asaika mandavataona zany amin'ny faritra izay azo tondrahana sy tsy misy fanala. Afaka mamboly mandavataona isika raha ohatra ka manana rano ampy tsara isika zany. De ny volana aprily a sy ny may any amin'ny faritra ndrefana eo ny tena mety tsara amin'ny fambolena soja. Fa mety foana izy amin'ny fotoana hafa amin'ny faritra hafa. Na amin'ny faritra hafa indray izy de miandry ny latsakorana zany sy le mafana andro iny. Ia, misy fepetra ve tompoko ny fomba famafazana ny voan'ny soja? Ny tena tsara aloha de ny famafazana toratady ihany ny tena tsara rehefa ohatra hoe mamboly sika, sady milamina, mirindra tsara no mahafinaritra mijery azy. Ka efa araka n'ilay teneniko teo hoe 7 ka hatreo amin'ny 15 cm no elanelany a, de atao ny voany ray isaky ny lavaka sy isaky ny 10 cm raha ohatra ka hoe manara-tsipika, zany hoe eo amin'ny 250 000 fototra isaky ny hektara eo zany ny tokony ho hita. 5.4 hetsy fototra isaky ny hektara zany. Ia toko. Ia. De ny fikojakojana indray tompoko manahoana? Atao ny fehivana raha vao mahatratra 5 ka hatreo amin'ny 10 cm eo ny avony soja, satria mila kitikitihana ihany koa zany ny vodiny a, mba ampisy rivotra sy aina ho an'le soja zany mba tsy ho rendrika be ao izy. De averimberina isaky ny fisiany ahatra ny fehivana mba hampadio hatrany ny voly. Atao indroa zany na itelo fehivana io. Mandritry ny fotoana fambolena ve zay? Eny toko. Ono madam Nirina, manam-pahavalo ve ny soja? Ye, tena manam-pahavalo izy. Fa ireo karazana soja famboly zay misy eto amintsika eto Madagasikara ihany a, le araka ny efa niteneniko teo, de aleo reny ihany no vokarina, satria raha vao ohatra ka hoe soja tsy mety eto amintsika ny volenao de ho sarosarotra ny ahatoeran'ny aretina sy ny bibikely. Ilay soja maksima io mankony de ny ranomena ihany zany zao de efa afaka miaro azy amin'ny aretina sy ny bibikely. Ka alohan'ny ambolena de tsara zany a ny manisy ranomena ny soja zay ho ambolentsika isika miaraka amin'ny ranombary mena zay efa natoroko tany aloha amin'ny fanafody ara-boajanahary. De aza adino zany ny hoe alohan'ny amboly ianao a de asio ranomena sy ranombary aloha, tsy atonga ny aretina sy ny bibikely eo anatin'le volonao ao. Zany hoe sady ferovana zany izy io ny fanafody. Eny tompoko. Ia, de tsy tokony hampanahy zany fa aloha miaro izy sy ny fitenenana zay mialohan'ny tsaboana. De raha sanatry zany ka tratry ny fahavalo misy aretina zany ny soja de azo atao tsara manao an'le ranomena sy ranombary. De arakaraky ny zay mahazo an'le soja eo indray de mila mijery le fanafody ara-boajanahary indray tsika avy eo.
fa afaka mampiasa n'ireny ihany koa zany. Afaka mampiasa tsara ny renyle fanafody hafa reny. Ya, araka tsara zany izay fepetra rehetra izay dia manahoana ny fotoana fiakaran'ny vokatra. Raha vao manomboka mihitsana ny raviny maina ny karaokany, mavo ny lokon'ny vo dia matoy izy izay. Tsy ilaina hongotana ny tahony fa jinjaina mba hijanonao ny fakany izay mandonaka ny tany. Ny fakany soja, satria ny soja dia legumineuse mitovy amin'ny tsaramaso, mitovy amin'ny voanjo. Noho izany tsy tsara averimberitra tsy sasatra mihitsy amin'ny teny izay. Aleo tsy hongotana fa jinjaina zany rehefa mijinjan'ireny tsaramaso, soja sy ny isan-karazany ireny. Mampiena ny zezika entina ambolena amin'ny voly manaraka mankony ny tsy fanalantsika n'izy iny ihany koa. Ohatra hoe vary, katsaka, kapohana na esorina amin'ny alalan'ny masinina raha amina hektara maro ny volena. Dia apetraka eo amin'ny toerana maina dia diovina tsara ary atao anaty gony madio avy eo. Dia misaotranao indrindra Madame Nirina nanolotra n'izay torohevitra mahasoa mikasika ny fambolena soja izay. Milohan'isa raha antsika misy hafatra avy azonao apetraka amin'ny piaino? Ny hafatra tiako apetraka zany dia mahereza mamboly soja fa fidiram-bola be ho antsika zany ny fambolena soja. Ary araroto ny fotoana amin'ny mahalatsaky ny orana sy ny mahampafana ny andro. Fa izay no torohevitra tiako entina ho antsika rehetra zany dia mamokara be daholo eo. Misaotra betsaka tompoko. Ataoko 4 taonina isaky ny hektara io. Tantara no soratan'ny fanjaniaina. Andrenesanao any Nardina, Sam fanjaniaina. Oka. Zay. Mazotoresy fra. Ohatsay. Misaotra Razily avy aloko manasy nefa efa somary nanombinako bebe ihany izy tiako. Mazotory tsy homana. Efa hividya io. Ay. Mbola misy kasaka mafana avy ao ry bebe vao anao viray azafady de mba sy oronono betsabetsaka re misaotra indrindra. Ohatry sady malemy mihitsy ny nanako azy teo. Na ny lasopy koa aza efa masaka Razily izy mihitsy zao ty faraparanako ty sady matsiro be. Aleo aloha manohana kely eto fa any an-trano tsy laitra ny vava miperety rehefa mba mitady sakafo. Kararoty ary aloha ny eto amin'ny bebe vao sa ahoana? Marina zany le roa. Anohana mihitsy ko fa hono Razily. Toa tsy mijanona mihitsy ho amin'ny fitaterana nyreto vokatra reo reto jereo reny efa lasa nitaterindry brita amin'ny sarety reny. Reto koa mbola hafa. Tsy mijanona hoana ry fra. Mbola perinasany zao finina daholo izany Razily. Soja reo soja. O Razily aza mba mampiresaka sahala amin'io moa de ho soja fotsiny very iny. Ko raha tsinonako raha zao fahitako azy zao ane ka efa ho amin'ny taoniny reny vokatra taterina amin'ny sarety reny. Sambatra nareo ringatina vokatra beto. Soja daholo reny fra. Marina hoy. Misaotra an'Andriamanitra fa tena na vokatra tokoa izy tamin'ity
Zahay aloha de nanapa-kevitra ny tsy ambolo mihitsy amin'ity Rizily a. Fa ahoana? Tsy de hita hoe navokatra le tsy de naleonay najanona. Maty antoka silany fotoana fotsiny de naleo namboly zavatra hafa mba ho azo antoka hoe azona bebe kokoa. Zay anyle mahavoanareo zay. Fanahoana? Vondre mandeha veny matavary de andevy tsotro be a? Ka raha tsy manambana kosa ve letra ny fambolena tsy aleo manova fitana? Tsy misy an'izany firafa esory ao an-tsainy zany finonom-pony zany a. Rehefa raha natsaka ny sy andava ny fepetra takina ny fambolena azy ary tsy ny volo soza ihany fa ny zavatra rehetra atao de manome vokatra tsara ho anao izy. Ka mba efa nanao ihany anefa ny ala maina. Za ny lesy mba efa voatona toy izany ihany fa nandray lesony. Aveo a narahako tsara daholy amin'ny tsipiriany reo teknika ara-pambolena rehetra omen'ny teknisian'ny fambolena. De zao ny vokany. Tena marina ve zany Rizily a? Inona ny de amoronako lainga aminga eo e? Fa zao a tany 3 hektara zao no namboleko soza de nahazahoako vokatra 3 taonina. Eny e, hitako no mitatotra trano ho an'ny atsopotra Rizily mba atorony jambaratelo letra. Raraka ny fanazavan'ny teknisianina zany de soza 1 hatramin'ny 4 taonina isaky ny hektara ny tokony ho azo e. 4 taonina? 1 hatramin'ny 4 taonina isaky ny hektara. Fa mbola vo nanomboka de zay 3 taonina zay ny vokatra niakatra. Atoroko ny hafa mambole sady fahazahoam-bola tsara io ary ho tsara fotsiny ny fepetra de ahita vokatra tsara. De fepetra manahoana zany no tokony ho fantatro Rizily a? Mety ho vitako ihany ve? Sady ny taninareo koa angamba raha izany ny tena tian'le volo sozako. Zao a mety amin'ny toetany sy ny toetrandro eto Madagasikara ny volo soza. Marina? Indrindra ny faritra afovoany andrefana sy ny Baibo ary ny morontsiraka. Zao kosa aloha toy ny zavatra tiana ho tsara rehetra mila fikirizana sy faharetana mandrakariva manao azy nefa azo taterahana tsara. Raha zany no izy de mety tsara zany le tanina ery andafy avaratra ery Rizily e. Tany lalonofo a maivana sy masaka tsara no ilainy fa ny tany sira kosa tsy mety ambolena soza reny. Esy tsy sira kosa io tany lazaiko anga io Rizily a? Sa ahoana ho inga? Tsy ny tsiro ny lesiny misy sira fa le toetry ny tany ny tiako lazaina. Nga ihany zany ny malala na tany sira na tsy tany sira ny taninareo satria mbola tsy nandinika tsara n'le taninareo teny a. Aza matahotra Zily fa mba halala nofo sy maivana ary masaka tsara ihany iny tany eny andafy avaratra iny. Tena tian'ny soza zany fra. Marina hoe? Akoatr'izay a de mila fanana manodidina ny 30 ka hatramin'ny 2 degré ny soza mba ampitsiry azy tsara. Ary raha latsaka zany ve de tsy mety? Raha latsaky ny 20 degré kosa aloha ny hafanana de misy fetraikany eo amin'ny voly satria mampihena ny famelanany sy ny fitsirian'ny vony. Oi tena any amin'ny andibe mihitsy zany fahavoazana zany raha tsy mitandrina. Zay nge ny antony ilazako hoe mila fanana avoavo mihitsy ny volo soza de salam'zany ihany koa mila rano betsaka izy satria raha tsy ampy rano ny volo soza de mahafaty momoka ny fitsiriny sy ny fitombony
ary ny fiariny vo zany. Aiaiaiaiaiaiai mbola any amin'ny andehibe mihitsy koa zany ko be dahonga de rotsakorana manahoana ary ny atyny tena ilainy zany hoe rotsakorana mirefy 500 ka hatramin'ny 570 milimetatra isam-bolana zany a no ilainy mandritra ny fandriny. ay ve voarefo sahala am'izany koa izy ty Razily oje fambolena matianina nge no atao raha firay rehefa atao de atao tsara zay aloha filamatra de toy izany koa ny hazavana mila hazavana ny soza tsy misy mampanakosany am'izany Razily masoandro be lohatony io sa dia ahoana tokoa zany raha amin'ny andro ririnina manjombonjombona no ny hazavana tiako lazaina nge de zao atao melanelana 70 centimetatra ny fototry ny volo tsirairay fa tsy atao mifanetinety be. Tsy mila lobolobo izy tsy mila lobolobo izy fa atao mazava sy mahadio tsara ny manodidina azy sala amin'ny fambolena rehetra rery fra ay ve zay ny tianingala zainy ataoko ty fa le masoandro ko de ono a Razily raha izany vokatra 3 taonina azonareo zany zao de masom-boly sahala amin'ny ahoana ny laninareo so indray no ampiato an'ty raharaha ty raha tsy araka mantsy ny fra aza mba kahihatra sahala amin'io fa mandreraka amin'ny mpianakavy nahoana kosa moa piretiny tsy memendava sahala amin'iny vokatry ty fahiranareo ty pirety mihitsy no efa kizitina rangaty zany foana nie no lazainy amiko hoe aleo tohizana ny famboleny raha izy zao no nandre an'izany teto de vo maika zizorany teto hoe ataovy mariny azy tena miafiafy mihitsy any arangaty ao an-tranao amin'ny zavatra mba tiako atao ka mahazo kosa neny tadiaviny sa tadiaviny nga ho fiezina mafy mihitsy kosa angamba izy de mba migirefiko mandinika tsara kosa aloha Razily so mirobaroba zao ary nga hitako tena manohana sy makafi mihitsy eto amin'ny hoteliny bebe vao etiko nahoana kosa izy ny tsy avelanganao zay mba hitany famety ila kosa lesy de mba be fanamariana toy izy lesy ny fanazavana mahakasika an'ty fambolena soza ty fa io zao mahamaika kotokoto mifirikilao any masomboly afafy tsy betsaka letsy fa mila masomboly 50 hatramin'ny 70 kilao isaky ny hektara de zay ndeha zany mba hitoraky ny avondrindra hoe masomboly 70 kilao azoana soza 3 taonina isaky ny hektara tombotsobe any zany misaina ihany le tsy pirety noa de inona ihany koa no ilaina Razily tena fidiram-bola tsara izy ty akoatr'izay ny zezika raha mizezika zany no ilaina ka 12 andro ao arinany nambolena no amafazana azy de manahoana indray ary ny fatrany mila ranonjezika 10 litatra isaky ny hektara tsika 10 litatra Razily aiza no ngiaka ihatra loatra mihitsy ny mahagazitina amin'ny pirety fa hitako eto betsaka nizany ringaty zava-masoane zany fa tsy hoe fandanipona ary firay eno lesy fa tsy tia azo vokatra betsaka ve firay eno ay fa le fidona no somarina naitra fa tsy hoe zao mitatitra ranonjezika 50 ny zerikanina amin'le 20 litatra reny nga de rakotra ny tany 1 hektara vita ka hoana sa lesy fa elakotsy mbo zay de mbola misy fipetrafa ve mbola misy ka sady efa mahazatra nga ihany le izy mila fikarakarana tsara ny tany
diovina tsara asaina lalina tsara vitatsika zany ka izay ny eo a ary asaina iray volana melohan'ny fambolena tsy zay zay mihitsika avadika tsara ny banga sady atao bodika tsara dia avy eo a alamina tsara indray fa zao a raha somary manta ny tany ambolena azy dia asiana dolomina asiana komposta ahafafy 10 andro melohan'ny fambolena kosa io ahafafy 10 andro akoatra ny ranonjezika zany zay mihitsy dia ahoana indray ny famafazana azy ary rovina amin'ny faritra tsy misy fanala sy azo tondrahana tsara dia azo volena mandavataona ny soja fa amin'ny faritra andrefana sy baibo kosa dia ny volana aprily sy ny may no fotoam-pamafazana fa mila karazana ambioka mifanaraka amin'ny toetany kosa mazava dia ahoana tsara moa ny elanelany rehefa mamafy azy volo-torataly zany ny fanao azy ty ka 10 centimetatra zany ny elanelany tsipika tsirairay ary 70 ka hatramin'ny 50 centimetatra ny elanelany voafafy tsirairay mazava dia voray a isan-davaka ihany zany no atao fa tsy atao mihoatran'izay raha atao zany ny kiotikôty dia fototra soja 5.3 isaky ny hektara ny tokony ho hita mazava iverina nisa toy ny tany an-tsekoly indray zany amin'ity kôtikôty madinika ty raha izanko aleo asaina isaim-pirety zany fa mbazaraina ny rahara vitanareo mivady miaraka zany fra dia aza dino ny fikojakojana mila kojakojaina tsara izy satria raha vao mahatratra 5 hatramin'ny 10 centimetatra ny ahavon'ny soja dia fa azo ataony miava azy dia impiry indray zany ny fihavana fa le ahatra mantsy manimba zavatra ko isaky ny hitanareo hoe misy ahatra dia avainy mba hampadio lalandavany voly tena mazava lesa Razily fa raha sanatria katratry ny fahavalo ny soja dia ahoana no atao vaovao lehibe ny lazaiko amin'nga hoe ahoana reo karazana soja famboly rehetra eto Madagasikara dia efa zahatany ary matohatra tsara ny aretina zany io saingy aleo misoroka na izany azy dia inona ny fisorohana Razily asiana ranomena fotsiny letsy le ambioka ho afafy ary ampiarovana ny soja amin'ireo fahavalo ao anatin'ny tany eo ampitsiriny zay ranomena atao amin'ny masomboly fa na fody mora hita sy betsaka eto amintsika zany Razily misaotra le rotsiny sorona misaotra le rotsiny sorona nanoro zay mahasoa fifaliana ho any manao an'izany fra tsy misy fisaorana mambole dia mahavita be dehibe dia mba miara-mahavokatra zay mahazo diram-bola tsara dia miara-tafita zay mihitsy 100 ka hatramin'ny 50 amin'ny 100 andro eo angeny faharetany voly dia azo tazana izy ohatra aza matahotra nga fa ho raketiko ao amin'ny diariko mihitsy zay zao letsy ny tena tsotra indrindra raha vao mitsana ny ravony maina ny karokany mavo ny lokony vony dia matoa izy zay mazava aza matahotra nga fa mifanohana sy mifanoro zay tsy mazava eto tsika aza mihafahafa ihany koa manontany raha misy ny tsy mazava aza matahotra ny ana tena oaka zay bebe any ana sy vitongotromby anankiray okzay efa tena voka io Razily olay tatitra sozany ianao okzay ka misaotra indrindra fa misaotra betsaka letsy nda amboly soja
Atsaiko ny fipetra rehetra ny tany sainga teo. Azombokatra betsaka sy fidiram-bola tsara io firafa hatovy a. Eno aza matahotra nga ataoko 4 taonina isaky ny hektara ny vokatra azo noho ny fahasoavany to. Zay mihitsy. De mba tsy kizitina tso miperety be am'izay fa mba misimisy ny fidiram-bola sa ona Razily. Fa ngiako mba tsy okahihatra loatra sady mba miara-manohana eto amin'ny bebe vao nareo mivady am'izay fa tsy firarery no mamoko voko eto. Mora Razily fa so de mba misy mandre zany a. Ohatrany hoe za mihitsy sady fa tsy perety very misatroka menamena tazako mamaviko manatona tiry. Aizany io riboko tena izy miakanjo mavokely sy maintso iny Razily a. Mora iarafirafa aza dia asesika be izy io fa sokofona ka bebe vao aza miteny amin'ny perety hoe inona daholo no aniko teo a. aza manday kambony zany a dia ty aloha ny afianao fa ivirenako rehefa avy eo. Ataovy be mari dia izay koa ny masaka azonaina roso anao teto androany. Aza tiano zany a fa rehefa vokatra ny soja dia tsy ilaina ongotana izy fa jinjaina mba hijanona ao anatin'ny tany ihany ny fakany izay afaka mandonaka indray ny tany ary mampiena ny zezika izay entina ambolena amin'ny voly hafa indray toy ny volo vary na volo katsaka izay ataonao ho dimbon'ny volo soja. Ankoatr'izay ihany koa dia kapohana na esorina amin'ny alalan'ny masinina. Ankoatr'izay ihany koa dia kapohana na esorina amin'ny alalan'ny masinina raha toa ka mahatratra amin'ny hektara maro ny soja izay volenao. Dia apetraka amin'ny toerana maina, diovina tsara ary atao anaty gony madio avy eo mba hahafahana mitahiry azy tsara. Dia mahavokara be ho ny tsodranonay. Hotahian'Andriamanitra anie ianao amin'ny asa rehetra izay ataonao. Na manao fanjaniaina sy ny teknisianina samy nanolotra sy nanomana ny fandaharana ho anao teto niaraka tamin'ny Elion Andriamitansoa tompona andraikitra ny fandaharana. Amin'ny manaraka indray ary eo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao ry Sara Andrianjatovo. Hafaliana ho any miona aminao indray amin'ny alalan'ity onjam-peo ity ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Ary ny lohateny izay ho jerentsika androany ianarantsika ho fakafakaintsika araka izay voalazan'ny soratra masina dia manao hoe ny torohevitr'Andriamanitra mikasika ny trosa. Ahoana indray ny amin'izay. Kanefa melohan'izany ataoko fa ho sitraka ao ny araka hivavaka aloha. Hivavaka isika. Sotra raha io fa mbola tianay ianao mankasitraka amin'ny fitantanana mahafinaritra tsy misy tomika avy amin'ny fitiavanao fa no ny fahasoavanao no ny famindraponao dia velona somatsara toy izao indray izay afaka miona hianatra n'izany teninao izany indray izay ary oka mba mifananao masina no mpianatra anay ary izay fo hiantefaniny izany teninao izany anie dia mba hiova raha otraka misy tokony ahitsy
amin'ny fomba fiainanay. Meteza ianao amela ny fahadisoana sy ny fahotana amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany. Amen. Ny torohevitr'Andriamanitra mikasika ny trosa. Isika zao dia olona ranofo, miaina amin'ny tontolo materialy. Tontolo indraindray mety hasarika tokoa. Azo ambara nefa fa vita amin'ny visy ny solotany isika raha ohatra ka tsy mba mahatsapa indraindray ny fisarian'ny fananana ara-materialy sy ny faniriana rena. Iza moa no tsy efa mba hoe nanonofy an'izany hoe ho lasa mpanan-karena, hiadana be, anana ny zao ary misy mihitsy ara tamintsika nefa ny heritreritra ny azo amin'ny reny ankitsapaka, loka sy maro isan-karazany reny, le vola maikamaika zany. Na dia miatrika an'izany aza sika, tsy misy maratsy ny hoe miasa mafy, hanana fiainana tsara, mba hanan-karena. Fa zao, tandremo fa ireny dia mety ho lasa fandrika, mety ho lasa sampy, dia ny vola, ny arena ary ny fananana ara-materialy. Mila mitandrina sika fa ireny dia mety hampanalavitra antsika an'Andriamanitra. Nampanantenaina antsika ny hery avy any ambony mba hitoerantsika hanana toetra tsy mivadika mihitsy na toetra mahatoka amin'izay fantantsika fa marina. Zava-dehibe zany satria ny fakampanahy amin'io arena sy ny fananana ara-materialy io dia nitarika ao amin'ny fahasomban'ny fanahy maro. Betsaka no nandao an'Andriamanitra satria hoe ary misy an'izao. Tsy ela akory fa mbola voaingana mihitsy no niresaka tamin'ny namana anankiray. Fa tsy misy fitahiana hono ato amin'ity laharana ity. Tsy misy an'izao ny tato tsy natsapa ninina hono izy teo amin'ny ara-materialy, ary io ny misy mampanantena ry amin'izao dia sisy. Mampalahelo fa tsy fantany fa nataony ambony lavitra noho ny tena fitadiavana amin'ny fahamarinana ny fananana ara-materialy, ny fananan-karena, dia lasany izy amin'izao fotoana izao. Andaony antsika amaky teny ao amin'ny Matthieu 9:9-20, Matthieu 9:9-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy olona mahay manompotompo roa, fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray hombany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Zay mivolaza ny Matthieu 9:9-20 ary ny Jaona 2:2-15, Jaona 2:2-15 dia zao ny voalazany amin'ny anaran'i Jesosy. Aza tia izao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Ianao zany raha voavoasariky ireny fananana hita maso rendrarendra n'izao tontolo izao reny dia zao. Tsy afaka ny ho tian'Andriamanitra ianao sady ho tian'ireny. Fa na ianao tian'Andriamanitra na ianao tian'ireny. Ary matetika ny zavatra misy dia rehefa voasariky ireny ny olona dia ireny ny ataony ambony noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Mampalahelo fa mety ho mafy tokoa izany fitiavana izao tontolo izao zany ka mahatonga ny olona hitrosa mba hanomezana fahafampony tena sy ny araka izay antenainy. Tadidio tsara fa tsy mahombona oviana ny fitiavana izao tontolo izao zany. Amafisy ny mpitoroteny zany. Mpitoroteny 4:4-5, Mpitoroteny 4:4-5 manao hoe misy ny toetra irery ka tsy mana-namana, eny tsy manan-janaka na rahalahy aza, nefa tsy misy farany ny fisasarany rehetra, ary ny masony tsy afa-po amin'ny arena, anaovany hoe ho any iza no isasarako sy tsy ampananako soa ny fanahiko, zava-pona sy asa mahareraka koa izany. Ary satria ny trosa no ray amin'ireo fandrika velarin'ny Satana amin'ny fanahy dia mazava fa tian'Andriamanitra ho afaka mitrosa ny zanany.
tsy sitrany mihitsy zany hoe ananan'olona trosa zany ny zanany ary zany indrindra no antony hanomezany torohevitra antsika ao avy eo amin'ny baiboly sy ny fanomezam-pahasoavany ny faminaniana ambaran'ny boky momban'ny baiboly io ary ny baiboly sy ny fanomezam-pahasoavany faminaniana no hitarika antsika ao amin'ny fahafahana rabola raha manaraka an'izany sika dia hosoa indrindra tonga mambora ny fiangonana sika amin'ny fiderana amin'ny fisaorana ilay Andriamanitra zay namorona sy nanavitra antsika amin'ny teboka fasivy amin'ireo 13 momba ny fanekena mialohan'ny batisa dia misy milaza hoe mino ny fandaminana eo amin'ny fiangonana ve ianao dia mbola toizana ilay fantaniana hoe tanjonao ve ny ankokan'Andriamanitra sy anoana ny fiangonana amin'ny alalany ampafolony sy fanatitra tolotrao ary avy amin'ny ezaka sy ny hery miasa maingina avy aminao amin'ny Adventista mitandrona ny andro fafito antsika dia manao hoe eny tompoko avokoa sika rehetrarehetra manao eny tompoko tsisy mandaa mihitsy satria teo vita batisa teo tonga mambra maneran-tany zao anefa mahampalahelo fa ateo ariana dia misy amin'ireny mambra nanao eny tompoko ireny no tsy manatanteraka ny voadiny tsy manatanteraka ny zavatra ny ekeny eny tompoko fotsiny tsy haiko hoe inona reny ny antony nanaovany an'izay hoe eny tompoko izay nanao voady teo anatrehan'Andriamanitra ianao matoa ianao nanao eny tompoko tanterao mivoadinao misy teny fampanantenana manko voalazan'ny Salamo 50 ny 5:12 sy ny 5:12 Salamo 50 ny 5:12 sy 5:12 manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efa ao amin'ny avondrindra ny voadinao antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia amonjy ianao aho ka hanome voninahitra ahy ianao dia rehefa mba avy namaky an'izay andinin'izay renao dia mba inona ny toe-tsaina tokony hiveloma mivoaka an'Andriamanitra araka ny fahazahoanao azy inona ny hevitry ny hoe manefa mivoady inona ny hevitry izany hoe manefa mivoady izany araka ny voalazako teo dia maro amin'ny olona nanao ny voady ny tsy manefa ny voadiny koa tsy magaga izy raha trapasairanana satria niala tamin'ny fanekena natao teo anatrehan'Andriamanitra izy Andriamanitra dia mitana amin'ny fanekeny foana ary zany ny mahatsara n'io Andriamanitra io zany ny mahafinaritra amin'io Andriamanitra io mitana amin'ny fanekeny foana izy fa saingy isika olombelona ny mania sika olombelona no mivady-panekena sika olombelona no tsy manatanteraka ny adidy sy ny andraikitsika koa inona ary zany ny torohevitr'Andriamanitra mahakasika ny trosa amin'ity anio ity efao ny voadinao fa amin'ny fotoana izay mahasahirana anao ianao hiazakazaka hitady an'Andriamanitra tena ho hitanao izy ary tena hanao ny anjarany izy tsy mandainga izy tsy mba manao hoe ataoko ity nefa avy eo tsy ataony fa isika olombelona no mivadika tsara ny miasa mafy tsara ny hoe mitady vola mankarena tena mety ny miasa mafy mety ny hoe manana zavatra fitaovana be zany eto amin'ity zao tontolo zao kanefa tandremo fa ireny dia mety ho fandriky ny aina ho lasa sampy raha vao mitady taonanao analavitra an'Andriamanitra izay zavatra zay dia mieritrereta tsarovo mandrakariva ny voady nataonao tamin'Andriamanitra fa rehefa tsaroanao zay dia Andriamanitra no anampy anao noho ny fahasoavany ary engane tsy analavitra an'Andriamanitra isika rehefa mahazo ny soa sy ny tsara saotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay lesona izay ary manasanao indray mba hanaraka trany rehefa tonga ny fotoana tahaka izao mametraka ny mandra-peona mandra-pitafa indray ny namanao Richard Andrianjatofo mandra-peona tompoko Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femo ny fanantenana
ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny awr amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feo fanantenana.org